Ya, zao am'izay zany efa mirehitra am'izay ny afo de anokona isika fa maloha zany aloha de ndao tetehana ny hena aingakaingany isika samy mitetika hena angamba raha manantsy betsaka tonga de samy mitetika daholo de tonga de lance ny fitetehana. Daholo ny hena. Raha maro tetehantsika ny hena. Kay, antsy fandidina mofo ay. Tetehana ny hena fa za mofo. Ya voasasa ve aloha tony henantsika tony. Itsy misy ny ranontsika anasantsika azy. Okey, tena aloha asina sarony ihany eto mba tsy hoe nilatsaka tao anaty lait de coco ny Hena. tsy nasaina. ny hena kely. Hena ihany ngereny fa hena ihany Tsy nasaina reny. Tonga tsy nasaina. Zao le ilaina an'le tamin'ny atao ty hena ty hena aloha. Ie, mbola kely. Anaovana kitoza rasany. Mahatavy ery zany hena andro Mathieu zany a. fa tsy efa nitrafokena. Trafony mihitsy io. Mety tiako. Atao sady Ataoko tetika kelikely. Tetika tsokolona. Maro anaka ny Mathieu. Neny ihany fanaovana azy. Ty misy antsy. Marary Azafady ary. Atao aiza re? Marary tanana. Allo atao kelikely sa atao vento? Atao ohatran'izao. Atao aiza zay vita? Atao kelikely hono zany. Tetika maro. Atao 3 cm. 3 cm. Maranitra koa ty antsy tana ty zany. Tiako ary maranitra be. Inona zany karakarainareo ao an-trano ao zany zay nay manko zany zao de fely mahoko sy enomby miaro voanio sy makamba de nenareo an-trano zany inona zao? Mety efa misy mikarakara masikita zao any hoe mijery akomanga. Na mety misy mikarakara kanaritra? Gisa. Na gisa na vorots. Rongisa. Atao rongisa. Rongisa fa tsy rongony a. Sao de miteniteny hoe samy rony ihany moko. Bitro. Ny ao Maroze vao no tena mpikarakara bitro mavitrika. Fa ny saka kosa aloha aza atao na ny alika. Firsisa mbola misy ihana ve? Betsaka any. Ina moa nanarany ty kanikanikena? Karepoka fotsiny. Karepokena. Karepoka io. Karepoka de siligoma le ray. Ty siligoma sy kanikany ty a tena faran'izay tiako indrindra amin'ny menu. Nisy fandarina zay tamin'ny onjam-peo taloha hoe kanokany tantiny. Ka tsy tsy karakara sakafo izy ka fa tsy hoe meme hoe mandritra an'le fandarina fa izy de radio. Mikenikeny izy a. Mikanikanina ny kefina hoy ny tanora. Fa ny antsika ary se tena Olona saika zay mitsony andarina. tena dombo. Betsaka ihany zay anti-dombo hitako zay fa ty antitsika ty tena. Iny aminay iny raha maranitra ko. Nga? Nya de mavita tsara ty antsikely ty a. Tena aloha antsikely rehefa ohatr'izao. Andra maro ty antsikely ty rasa. Fa nga dombo eo antsikely io? Tsy mahavita ninina. Ay. Eny ary mandritra anay mitetika hena aloha de aleo asitsika hira kely anankiray a. Iran'iza zany zao no alevantsika ry Mathieu? Iranita Tasmena sy Mamantsôlôlô zany e. Aleo le vao mivoaka faraparany reny. Ndao ary ho jerena.
Eny ary zay aloha mikasika an'iny vazo teo iny fa andao isika nokona amin'izay ary aloha fa sao de taraiky eto ina natao voalohany zany anao saosy sa ahoana? Saosy iny saosy voatabia sy tongolo zany no atao aloha zany zao. Endasina dia asiana hena miaraka amin'io. Tonga de fa atao ao. Fa amin'ara tonga de le hena fotsiny aloha ny atao. Mety Zay tiantsika ka. mihitsy ny tena Mety tonga foana. tonga dia ataontsika voalohany. Na soare. Ataontsika ny Tsy maninana hena. ilay vilany mihitsy tonga dia Rehefa mba voavoaka ny tsirony hena dia alefantsika amin'izay rehefa voatabia sy tongolo. Any? Ao ary aka hena ato ary zareo Dia hoana izy ao sefo. Sefo mika raha tsy mamika. Zao de mety manjary lasa feno be. Atoniny io. Ampiana kely. Zay Atary daholo. ny fatana moaty efa tady ritra hatramin'le sarbo. Aka voatabia. Ty misy fibatana vilany raha efa nidobolena. Hena iza le vilany fahatelo. Ao aloha ao. Le vilany fahatelo zany le makamba no ataoko satria le ray le miaro enombo sy voanio dia ny ray enombo makamba. fa ty menantsy asianareo hena. Ty makamba ty zany no grilleko sa tsiko mena boanjo. No misy rano misy rano kely aloha. Efa misy rano kely aloha. Maninana tsy asiana rano. Efa misy rano misy rano De kely. donc Menaka. Sady io vetivety kely io. Satria sady na tsy voatery masaka be ary. Zay ary no tena tsara. Alao diovoka ny latabatritsika mba tsy hoe ty ataoko tamin'le fatapera lehibe. tetika lasary voatabia rehefa be hoe. Efa manomboka amin'ny tsetsatseta ve? Andeho avadibadiko. Samy mamadibadika moa zany se ny anazy zao de misy ankizy ankiray ery amin'ny crevette ery de misy ankizy ankiray eo amin'le manao ranom-bary aloha. Inona zany mandeha voalohany eo amin'izany maneno izany voalohany nefa misy. Le pasabe. mbola tsy mafana sao de saronana kely amin'izay may. Kaya inareo rehefa akaiky hoe dia ho may ilay izy. Zay aloha zany ny ataontsika voalohany avelantsika ao izy iketriketrika anatin'ny tsikonina kelyntsika ao fa sika zao hijery ny lalao voalohany zay ho ataonay eto de tsy iny zany fa ny trimbe. Miarahaba ny ekipa ny Moron'Unité dia miarahaba ny mpijery rehetra ihany koa. Androany isika ilalao kilalao antsoina hoe trimbe. Inona moa zany trimbe? Trimbe dia kilalao noforoninay satria izahay dia te hampafantatra ny kolontsaina malagasy, te hamerina ny atao hoe angano. Dia ny trimbe no nisafidianay hoe ndao ity trimbe ity avadika kilalao e. Dia ny inspiration nakany an'ilay trimbe moa zany misy an'ilay kilalao jeu de rôle, tsy haiko raha fantatrareo jeu de rôle, misy an'ilay jeu de rôle secret, misy hoe mafia, misy hoe undercover, misy hoe loup-garou. Dia ilay fomba filalao trimbe zany tovitovy amin'ny loup-garou fa ny karatra ao anatiny karatra anatin'ny angano, misy an'ny kotobekibo, misy an'ny kotofetsy, misy an'ny faramalemy, misy miaramila etc etc. Dia ny fandehan'ilay kilalao zany misy fizotra anankiroa, misy tapany maraina
dia misy tapany alina. Ny anomboantsika ny lalao a, zaraina aloha ilay karatra, samy manana karatra tsirairay nareo dia samy mijery ny karatrany. Vita izay a, dia mandeha ny tapany alina. Miteny mika ny animateurantsika androany miteny mika hoe alina ny andro, matory daholo isika. Dia rehefa alina iny ny andro dia tena matory mikipy. Alohan'ny kipiana nefa dia tadidinao ny karatra ao hoe za ohatra faramalemy, za ohatra mpanao vity, za koto be kipo, dia tadidinao iny. Rehefa mandeha amin'izay ilay tapany alina iny a, dia ho atsony mika tsirairay a ilay karatra. Ny atsony mika voalohany ohatra atsony koto-be kibo, dia izay manana ny karatra koto-be kibo a miratra dia mijery an'ny mika, dia mihaino an'ny mika tsara satria ho hazavain'ny mika hoe zao ny atao an'ity karatra ity ao a, dia amin'iny mihaino tsara. Dia rehefa vita izay tapany alina izay ho atsona tsirairay daholo ny karatra rehetrarehetra, dia vita izay a, dia miditra amin'izay ny tapany maraina. Tapany maraina efa mifoha daholo zany isika mpilalao efa miratra, dia mifampijery dia mifampiresaka hoe misy zavatra lazain'ny mika hoe ohatra hoe nisy maty tamin'ny alina na hoe tsisy maty tamin'ny alina, dia arakarak'izay zany ny fifampiresahantsika maraina hoe ahoana zany a hitady trimbobentsika androany a, iza no ayahintsika fa trimbobe. Dia ny tanjona zany a anaky telo, na ny trimbobe no mandresy, ny trimbobe mandresy a rehefa lanin'ny trimbobe daholo ny fokon'olona, fokon'olona indray mandresy a rehefa hitan'ny fokon'olona daholo ny trimbobe. Dia misy karatra zay hoe mpanao ody fity, dia io mpanao ody fity io a misafidy olona anankiroa dia lasa couple. Dia ireo couple ireo a sady tsy mandresy en tant que fokon'olona no tsy mandresy amin'ny maha trimbobe anazy, fa le mandresy amin'ny maha couple anazy mihitsy. Zany hoe tsy maintsy mifampiaro ireo olona roa ireo a, dia atao zay andreseny zareo. Dia izay ny fandehan'ilay kilalao trimbobe a. Anomboka partie iray tsika hitantsika anazy hoe ohatrany ahoana ny fandehany a, manala azy tsara ve, mahafinaritra ve a, dia tonga dia ho zarain'ny mika ny karatra. Ilay karatra mba tazomy tsara dia Afenina ny afaka apetraka karatra, amin'ny latabatra na apetraka reo any amin'ny fe. Dia afenina, aza asio an'ileo akaiky a. Dia jereo tsara. Dia tadidio fotsiny hoe iza ilay anarana miseho ao a. Le izy moa zany matetika ny fiaintsika hoe angano arira, izaho mitantara ianareo miaino, fa ny anay amin'ity trimbobe ity zany somary novainay kely hoe angano arira, izahay mitantara dia ianareo miaina, zany hoe iaina an'ilay tantara mihitsy nareo zany a. Dia arakarak'ilay fanapahan-kevitrareo a no fizotra ny tantara, hoe noho ny fanapahan-kevitra ianona dia lasa maty ny trimbobe, noho ny fanapahan-kevitra ianona dia maty faramalemy, ohatrohatr'izay. Dia anjaranareo zany mamolavola an'ilay tantara anio eny ary. Anomboka tsika eny ary. Efa miteny zany hoe alina ny azo a, dia agnaviany ianareo rehetra mba ekipa ny maso a, tsy misy hoe mitsikilikilo a, fa akipy tsara ny maso. Dia rehefa atsoko ny anaranareo a, tadidio tsara ilay anarana amin'ilay karatra ireny, fa rehefa atsoko ny anaranareo a dia mihiratra fotsiny nareo a, tsy miteny a, tsy mitsangana, fa mijanona eo amin'ny plasinareo ihany. Ao mazava tsara. Eny ary, alina ara ny azo a, matory daholo ianareo a, modia ao an-trano a, pipi aloha matory a. Eny ary, ny olona atsoko voalohany dia ny mpanao ody fity, mifoazy ianao. Ny mpanao ody fity, ianao dia manana fahefana ampiaraka olona anankiroa hifankaty, ary olona anankiroa ireo dia tsy maintsy ady mba aharesy a izy rery, ka misafidiana raha olona anankiroa a, afaka misafidy ny tenanao ianao miaraka amin'ny olona anankiray. Eny ary, rehefa vita ny asanao dia matory ianao. Ireto olona ho kasihana ireto dia angaviana mba hifo, ka hijery ny olon-tiny amin'ity kilalao ity. Ianareo dia voatondro hiaraka ato amin'ity tanàna ity. Ianareo mpifankatia vaovao, mahaiza mifandamina, mahaiza miaraka ary mifankatiava tsara. Mila mifampiaro ihany koa ianareo satria raha sanatria maty ny ray dia maty manaraka azy ny ray no miala helo. Afaka matory ianareo. Eny ary, ny olona tsoko manaraka dia miaramila. Mifoazy ianao dia miaramila. Miaramila, ianao dia omena fahafahana hiaro ny olona tsirairay ato amin'ity fokontany anankiray ity, ka afaka miaro olona iray ianao a isan-kalina. Fa zao kosa nefa tsy afaka miaro olona iray ianao a alina roa misesy, ka mahaiza raha misafidy a afaka miaro ny tenanao ianao a, afaka miaro olon-kafa, ka izy ara no safidinao. Tonjohy fotsiny izay olona tianao arovana, avy eo ianao afaka matory.
Eny ary, afaka matory ary ianao. Koto be kipo, mifoazy ianao. Ianao dia raha mbola velona dia tsisy asa afaka ataonao fa miaina am-pilaminana. Fa rehefa maty ianao dia hitondra olona anankiray araka aminao any am-pasana ataonao lafika. Rehefa azonao moa zany resahako izay dia afaka matory ianao. Faramalemy, ianao dia manana fahafahana hitsikilo ny tsimy be rehefa amin'ny alina. Ka raha miantso ny tsimy be azy zany dia afaka mitsikilo ianao fa tandremo kosa nefa sasany tsimy be mitsikilo fa maty ianao. Na hoe sasanay koa dia ianao no maty fa tsy le olona vonoiny tsimy be. Rehefa mazava zany dia afaka matory ianao. Maimbo-olombelona, mifoazy ianareo re tsimy be. Aiza daholo ianareo. Androany ianareo dia sakafo. Iza ny olona tianareo hohanina amin'ity alina voalohany ity. Olona iray ihany ny afaka hohanina ka misafidiana tsara. Mifanaraka tsara ve ianareo? Mifanaraka ve ianareo? Maromaro ny eny ary salasala ny tribo. Efa mifanaraka ary ianareo dia afaka matory. Ry mpamosavy, mifoazy ianao. Ity olona ity dia ho faty. Hoarovanao ve izy sa ho avelanao ho faty? Fihetsika roa ireo fotsiny afaka ataonao fa tsy miteny ianao. Eny ary, afaka matory ary ianao. Dia atsoko ary gabe masoandro amohanareo rehetra fa maraina ny andro. Mifoaza daholo ianareo. Ka rehefa mifoha ianareo dia arabaina fa tsisy olona maty androany. Hoe omeko 2 minitsy ianareo ifampiresana sy fandinihana hoe iza no ayahinareo ho tsimy be ka ho vonoina amin'ity andro voalohany ity. Afaka miresaka tsara ianareo. Tsy hamono izahay satria tsy manana information ohatra mety foana. Tadidio nefa fa ny trimo be mihinana foana rehefa alina ny andro. Aleo mamono. Mamono fa tsy fantarina zany. Foana zany efa taratsika zany zao. Nahoana ny alina. Normalement zany zao misy olona efa manana information raha nampiasa ny fahefana izy. Ohatra hoe mahafantatra izy hoe ty olona ity tsy ayaiko, ty olona ity mety ayaiko ohatr'izay. Dia fampijerijery amin'ny maso zany. Fampijerijery mihitsy Sorosolo maso e. Manondro fotsiny zany. Manondro fotsiny dia iza ny eritreretina fa trimo be. Samy manana izay tondrony be sa hoe? Ie, samy manana izay tondrony. Manana izay tondrony. Nyay Mathieu. Nyay Mathieu satria izy tonga dia mody miteny hoe amandinginy tiana zany dia hiaro ny tena meloa izy. Fa marina ity. Mo tsy ianao? Comment tonga dia fetena na fanefa sa dia fanefa ihany. Mahita fanefa. Christian. Za tsy minitry be Christian. Fahoana? Zany teny hoe Rudy satria jereny tarehany teo dia mana be. Satria izay fotsiny ohatrany hoe soa mijery ny comportement dia Ja moa zao zany teny fanefa donc fanefa ny fanefa. Ok, misy olona roa zany sao manondra ny fanefa. Maika anondro be izy dia hitako hoe matoa izy maika anondro dia miaro ny tenany. Ok. Hoe tsy zaly izy fa izay no tiany atao dia izay. Eny ary tapitra 2 minitra. Iza daholo moa le ny ayahina teo? Ato anankiray Dia ny ankoatr'izay? Martina ray?
Dira e. Christian, ok. Anakefatra zany le olona iahina. Iaro tena ve ianareo voayay ireo sa tsy iaro tena? Za aloha fanefa Fahasoary. Iaro tena. Alefasoary ny fiarovan-tenanao hoe noho ny fokon'olona. Afaka makambika. Sa tsy Eh, maheno. ao ary. Ka tsisy izy gany, tsisy izy zany nge reo. Ena fanefa fa sovaly tena. Ok ary, Artina. Tena ary ato. Za satria jereo mody monsieur mahay be daholo reto hoe satria zao satria reto mibe satria iarona mity miaro tena ty miaro tena. Enao mse tsy mahay. Tsy mahazo Mamody tsy mahay mody tena. Psychologie inversée. Za tsy za. Tovy daholo. Tsy zany izy fa fanefa mona nono ana dia tsy maintsy mamaly hoe tsy zava. Za koa miteny hoe tsy Christian sady tsy Rudy le izy. Fa mety olona hafa amin'ireo fa ifanefa aloha nefa Ok. adikisako. Eny ary. Ny ahafahan'ny fokon'olona misafidy hoe iza ny trimo be ho vonoina dia amin'ny alalan'ny fananganan-tanana. Dia indray manangan-tanana ihany dia ho atombokontsika ato iza no mieritreritra fa izy no trimo be atsangano ny tanana azafady Anankitelo. isa roa telo ao Ao. ok izy indray no miteny hoe ato ny trimo be Roa. anankiroa Telo. telo ihany koa izy miteny hoe ato trimo be anankiray roa izy miteny hoe Christian trimo be anankiray ok misy fitoviana isa zany telotelo ato sy ato raha tsy diso dia miverina misafidy zany tsika zay olona tsy nisafidy tato zany lasa tsy maintsy misafidy hoe na ny ato ao izy indray no miteny hoe ato trimo be atsangano ny tanana Tonga dia miaraka amin'ny tonga dia miverina zany le safidy izy roa sisa ao izy miteny hoe ato trimo be atsangano ny tanana isa Efatra. roa telo efatra izy moa le ray teo ato izy miteny hoe ato trimo be Roa. Telo. telo eny ary Eny ary. ny safidy ny vahoaka inona ny karatrao Dia maty any ianao ka asehoana ny karaza. Maty any tsy mibe anankiray. arabaina zany fa nahafaty trimo be isika falifaly tonga dia miala éliminé amin'ny teny maty. Eny ary. Mbola misy namany eo. Alina raha ny azo ka mankanisa daholo ihany ny an-trano matory tsara fa sao dia lany ny tsy mibe anareo raha alina. Ny olona tsoko voalohany indray ara dia miaramila. Iza ny olona tiana hoarovana amin'ity alina fahandroany ity. Eny ary afaka matory ary ianao. Ka foazy na raha tsy mibe mifoazy anareo maimbo-olombelona iza ny olona tianareo hohanina amin'ity alina faharoa ity. Eny ary afaka matory ary ianareo. Ry mpamosavy mifoazy ianao dia mbola manana fahafahana anankiray amon'olona ka ho ampiasainao ve izy sa tsy ho ampiasainao? Raha ho ampiasainao manondro olona, raha tsy ampiasainao afaka matory ianao. Eny ary afaka matory ary ka tonga raha ny masoandro mifoaza daholo ianareo. Afa zay tsy mbola mifoha moa zany ka mifoha daholo ara zareo fa nisy moa zany amin'ny maty ka hotondrona moa zany hoe izava amin'ny maty Nono le mpamosavy Nohan'ny trimo be. nohan'ny trimo be Samy mpamosavy amin'ny trimo be. ianao aloha maty ka maty ary fokon'olona ray Isan'ny namony fokon'olona zao. misy anankiray ihany misy koa maty. anankiray hafa koa nefa maty.
Iza aminareo le maty. Maty Christian a. Ie. Aha. De maty fara malemy. Dia niezaka mitadidy amin'izay hoe afaka manome afaka velona le hoe nataony moa tao anatin'le fototany zay Ay ve. Afaka teneniko fotsiny zany de tsy mibe anankiray sisany ao e. Ay satria anankiroa tao Ie. Anankiroa no tao anatiny. Fokon'olona daholo ny ao anatiny a. Ankoatrany tsy mibe. Mpanao dia mbola misy koty be kibo koa ao. Nefa tsy otsony zany zao a faramalemy a. Faramalemy a de fokon'olona ray. Fokon'olona dia mbola misy maramila mpanosavy Mpanao fity koty be kibo. Trimbe. Iza? Miaramila. Mpanao fity a. Mpamosavy a. Koty be kibo a. Fantatro. Trimbe. Fantatro. Efa mivitsivitsy moa zany nareo afaka fampiresaka foana ihany. Fa rehefa amile misafidy a dia ataontsika hoe samy manangan-tanana dia izay eritreretintsika efa trimbo be no tonga dia tondrona. Ao a. Izay nanaovantsika anazy. Afaka mbola mifampiresaka aloha nareo zao. Efa ray amin'isa sisa. Ary tianany trimbo be. Tiana koa tiany trimbo be tsy miala za tiany trimbo be satria feonareo ny mandehandeha eo a ohatriny hoe mody any lavidavitra tsy haiko ianao ny trimbo be Any ay ary tiana. zaho fa tena dianina zany. Satria izy Hoe alefatsy fa si. hoe aritiana satria izy tonga dia mody manondronondro hoe ianona dia nefany a efa tamin'ny voalohany izy ny teny hoe ahoana tsara moa fandeha modimody gisy izy zany nefa izy ny trimbo be fa elle est faite non tsy trimbo be ako anenenanao raha rahafinao a Tapitsara ro amin'isa. Ao ary ataontsika an'izay ilay safidy a. Samy manangan-tanana dia manisa telo zay a. Dia rehefa tapitra ny telo dia tondronareo izay olona eritreretinareo fa trimbo be. Ao a. Isa, roa, telo. Makay. Ato anaky telo dia ato ray. Ato ray. Dia ato zany ny maty. Ato ny safidy ny fokotany. Ina ny karandrafina. Dia maty iny tsy mibe. Dia maty daholo moa zany ny trimbo be. Tsy tena hoe ny fokon'olona no nandresy fa ny couple no nandresy satria ny couple mbola velona. mbola velona hiara-baina. izy narobako ako narobako ny tena ka amin'izay zay samy tsisy maty dia miara-mandresy. Fa zany efa ta voalohany izy Christian couple satria efa hatrany voalohany izy niary be Christian. Efa tsy Christian. Fantatra tsy trimbo be fotsiny izy. Sana Dia fantatra lasa nareo mamonomono olona tsy tokony vononareo. nafantatra nareo kokola dia tsaiky nareo no vonoko aloha dia amizay zay telo dia fantako hoe vonono trimbo be ary manaraka dia tsy maintsy Tapitra zany ny party anankiray. Raha misy tsy mazava ve? Faramalemy zao teo mety nampiasa karatra ihany ve sa tsy tena nampiasa? Tena tsy nampiasa satria tsy haiko mihitsy ahoana ilay tiako lovana. Nisan'ilay solomaso aloha zany tamin'ny voalohany dia nety. Mbola afaka toy. Fa rehefa niala amin'izay ilay Solomaso solomaso dia fa tsy mety. matetika ny fanaon'ny olona tena manao masona kokoa kely ohatr'izao. Ka nanao mihitsy aho tamin'le faharoa dia nanao ohatr'izao dia masina ohatr'izao dia tongotra ny hitako. Dia izay mantsy ny antony anaovana an'ilay izy hoe atao mifanao boribory. Dia amin'izay hitany faramalemy daholo io. Jery avy ato izy mahita, jery avy ato izy mahita. Dia izay ilay champ de vision zany somary large kokoa. Fa faramalemy sarotsarotra mihitsy ka. Autre partie. Autre partie, oh Pierre. Hijanona amin'izao toeranareo zao ihany nareo. Sa efa madibaty.